sy tompoko vavy mandroso tokantrano indray amin'ity hariva ity amin'ny alalan'ny fandaharana Saila zao misaotra anao misafidy hanaraka izao fandaharana izao ary etỳ am-Piandohana dia manoloana ireo rotsakorana maro ny sesisesy teto amin'ny tanàna Antananarivo sy ny manodidina tamin'ny faritra maro ihany koa dia maro ireo vonona rehtsika ary anisan'izany ny fisian'ireo fianakaviana namoy aina vokatry ny fiotsahan-tany na firodanan'ny trano na firodanan'ireny rarivato maro samihafa ireny ny fandaharana Saila zao etỳ am-Piandohana dia maneho fiaraha-miory sy mampahery ireo fianakaviana nidonam-pahoriana vokatry izany fiotsahana maro samihafa izany. Manolotra sady ihany koa ny namako mpiara-manolotra ny fandaharana amin'ity hariva ity miarabanao Clémence Ranirina. Mirabanao namana Lilira Faralahy dia ankafaliana ihany koa no hitsidiana indray tokatrantsika tsirairay mpanaraka tsy tapaka n'izao fandaharana Saila zao eto amin'ny MBS TV sy amin'ny MBS Radio ary amin'ny tambazotra tserasera MBS ihany koa izao. Ya, afana dia afana ny fiarahana androany satria maro be ny zavatra tokony ho resahany. Isika moa mampanolo-tsain'ny tanàna dia mazava loatra fa isika no sofin'ny vahoaka, isika no vavan'ny vahoaka, mitondra ny hevitr'izy ireo sy mitondra ny tatitra avy any amin'izy ireo, solotenan'izy ireo ny fitantanana ny tanàna ary dia be ny zavatra tokony ho resahana. Manodidina ny tanàna Antananarivo sy ny zavatra miseho izay mirahavavy no hitondra izay fanakalozan-kevitra zavatra maro samihafa tsara ho fantatra ao anatin'ity fandaharana ity fa melohan'izay satria ny resaka teo Clémence Ranirina hoe resaka fiakaran'ny rano, voina maro samihafa sy ny sisa dia misy an'ity fanadihadiana anankiray reportage mahakasika ny fiakaran'ny rano ity no arahantsika aloha melohan'ny hidirantsika avy hatrany ao anatin'ny resadresaka aorian'izay. Hatrany ambalana ny rano, ny tatatra tsetsina, ny fako ny tsingevana, niakatra hatrany amin'ny arabe ny rano, miotsaka ny tany. Ireo no hita eto an-drenivohitra nandritra ilay oran'ny kija omaly alina. Niparitaka ny sary maneho ny tranganisy tany amin'ny faritra nisy azy avy ny rehetra. Saika ny ain'izany avokoa ireo faritra eto Antananarivo sy ny manodidina. Toy izany ihany koa ireo renirano izay nahitapy akarin'izay tsy izy. Raha ny angom-baovao azo dia manodidina ny valonjato ireo trabony raha ny tarehimarika vonjomaika nivoaka androany. Ny eo anivon'ny mpamantatra ny toetrandro mampitandrina trany amin'ny mbola fisian'ny orana mandritra ny andro vitsivitsy ifanesy. Io maraina io maro tamin'ireo mponina ny janona tsy nanohy ny asa andavanandrony. Niara-ny salahy amin'ny fanalana rano izay mandifotra ny tokantrano maro indrindra ho an'ireo eny ambany tanàna. Na ny biby fiompy, na ny fitaovana maro samihafa na tsingevan'ny rano avokoa, ny torimaso tsy zarizary satria tafiakatra hatreny ambony fandriana mihitsy ny rano. Ho an'ny mponina eny amin'ny fokotany Antanimena andrefana raha nanaovana fanadihadiana izao dia tsy mbola nahitana fiakaran'ny rano toy izao hatr'izay. Nateo aza ny rivodoza Zeralda izay nosokajiana ho rivodoza mahery vaika sy nametraka takaitra indrindra. Tsy ampy ny fivoahan'ny rano eny an-toerana amin'izao fotoana izao ka mampiakatra ny rano mitovy avo amin'ny varavarankely mihitsy. Marina fa ekena ny fivoahan'ny toetrandro. Marina tokoa fa ekena fa tsy eto amin'ny tany misy eto amin'ny misy anay eto ihany ny karika misy anay nitondra drano fa iraka ny Antananarivo raha ohatra ka amin'ny vaovao no jerena. Kanefa kosa raha tao anatin'ny 50 taona nisy ray aman-dreny niaina tamin'izany tsy mbola nisy mihitsy hoe tototra ny rano ity toerana misy anay ity. Ny antony nampisy an'izay dia izao ny totofan'ny vahiny ny tanàna eo akaikinay Sakomarinina taloha karana zany no tompony. Tsy mbola nisy ohatr'izao tompoko, tsy mbola nisy. Zao nefa ny zavatra mahagaga amin'izao fotoana izao. Tamin'ny andron'ny Rajaonary Mampianina io dia niatony. Tsy nikitiany mihitsy fa rehefa tonga ny fitondrany Rajoelina dia nitohizana hoe ny amena azy mandeha territoire na zaony alalana tokony isy any voaherasika eto amin'ity Madagasikara ity fa tsy hanao kitoto fotsiny zany ny mahavoatsika io tompoko. Zao tsy afaka amin'ny karama, tsy afaka maninona dia mbola hoe mbo fanampiana ho anay na salan'izany. Zao tsy afaka amin'ny karama zao nefa nanovary tokona reo ijaliana. Ny anay manasa lamba ny karamanay nefa zao aiza mony anasany lamba amin'izao ny jereo ty ato aminay jereo ny rano ato an-trano mbola tovozina. Vokatry n'ilay orana tamin'ny alina dia izay rehetrarehetra teto zany ny victime an'ilay orana tamin'ny alina amin'ilay rano tsy tafavoaka lasa deka be ny ao an-trano feno rano sainga sendra izany hoe nitovizana rehetrarehetra teto mihitsy ilay izy eto amin'ity quartier ity
dia tsy hita aloha zany zay atao amin'izao fa dia miaritra an'izay dia ny ao an-trano feno rano araka n'le hitanareo teo a, dia ny rano efa tsy tafavoaka dia sahirana be zay hatram'izao. Raha mijery ny évacuation d'eau dia zavatra tena atao hoe raha hiteny hoe tsisy ilana azy a, misy ilana azy ihany satria kely loatra le izy dia tsy mahavoaka an'le rano mihitsy zany le izy. Zay zany ny tena izy amin'le izy. Ny vahoaka madinika zany a, ny ao ambulany efa tsy misy a, ny rano miditra, ny rano maloto miditra trano a, dia tsy fantatra intsony hoe inona ny aina amin'ny vahoaka malagasy zany amin'izao fotoana izao. Tsy ahitana vahaolana aloha hatreto ny mikasika ity rano miakatra ity. Raha ny zava-misy aza moa ny jerena, tsy ny marary ny vahoaka no imasoan'ny fitondrana fa any amin'ny zavatra tsy lahara-pahamehana indray. Ka ireo fivoahan-drano heverina fa andrindra sy andamina ireo lakan-drano tozary lasa miatery noho ny fananganana foto-drafitrasa eo amboniny. Ireo lakan-drano any anelakelan-trano rehetrany tsy misy fahadiovany. Ny fanotorana tany amin'ireo lemaka manodidina Antananarivo izay tena antony voalohany mampiakatra ny rano rehefa fotoam-pahavaratra toy izao no manjaka. Ireo karana sy vahiny ary mpanambola ny tena mahazo vahana amin'izany. Ny commune tsy rototra, tsy mihaino ireo mponina tonga mitaraina sy manao antsoavo amin'ny zava-mitranga izay efa tsy azo idivirana intsony. Na inona aloha holazain'ny fitondrana, tsy misy fandraisana andraikitra, mialangalana sy manilika andraikitra hatrany ny tompona andraikitra rehetra. Mbola maneho ny fampanofinofisana ny malagasy ka ny eo ambany maso indray ny tsy hita. Ny tapany voalohany amin'ity fandarana ity na manalilira faralady resantsika indrindra makasika ny resaka hoe rano miakatra iny izay isan'ny vaovao moa zany amin'ity fiandohan'ny tamin'ity fiandohan'ny herinandro ity fa tena mialohan'ny idirantsika ao anatin'izay hoe tena ady hevitra izay dia tsara angambany aloha isika mitondra fanentanana ihany satria ararotina ihany koa ny fandarana ohatran'izao tsy hoe iresahana fotsiny akory anireo vaovao sy iresatresahana makasika an'izay fa hitondrana fanentanana indrindra ihany koa manoloana nyity rano miakatra izay mianjady amin'ny mponina indrindrindrindra ny amin'ny faritra iva ity ka ho an'ireo mponina zany izay mipetraka manamorona an'ireny rano dia tsara ihany zany miala amin'ny tranony dia mamonjy an'ireny toerana avo ireny na ireo toerana izay mety efa natokana mba hipetrahana sy andraisana azy ireo mba isoroana ny mety holoza mitranga satria hitantsika moa zany fa mbola mijohy hatrany ny orana atreto aloha raha ny vinavinam-pamantatra toetrandro ihany koa dia mbola somary toy izay rotsakorana izay ankoatran'izay koa dia tokony hiala vonjy maika aloha amin'ny tranony ireo mponina amin'ireo toerana mety ahina isiny ireny fiotsahan'ny tany ireny isoroana indrindra ihany koa izay mety hoe loza sy voina mety mitranga izay ary tsara manamarika na manalira faralava matetika aloha rehefa miverina mamay be ny andro no tena ahitana an'izay fiotsahana izay ka tokony mailo zany mponina Antananarivo manoloana an'izay mampandolo-tsaina ny tanànanay no hitondranay an'izany fanentanana izany satria dia ilaina no fitandremana mila ny fahamelona ho antsika rehetrarehetra ao anatin'izay ankoatran'izay koa ny resaka herinaratra satria ny fifampikasohan'ny herinaratra sy ny rano dia mety hitera-doza ho an'ny mponina ho antsika mponina ihany koa ka dia mila mitandrina mila fitandremana mafy any mikasika an'izay. Zay ngambany aloha fanentanana fa raha hiditra ao anatin'le loha hevitra amin'izay tsika na manalira faralahy dia hoe sambany tao anatin'ny taona maromaro ny resaka teo moa ny olona izay nataon'ny mpanao gazety teny MBS fanadihadiana teo hoe tsy nisy ohatry ty tao anatramin'ny Geralda dia sambany tokoa tao anatin'ny taona maro nisy ny fiakaran'ny ranobe tahaka izao la manalila faralahy dia eto amin'ny tanàna Antananarivo. Ya, eo moa zany mipetraka amin'ny fanontaniana Clémence Sararnirina hoe inona no antony mahatonga an'izay fa dia ny zavatra tsy azo lavina aloha hatreto dia isan'ny antony mahatonga an'izany ary efa voaresaka foana tao anatin'ny fanadihadiana iny dia ilay resaka fanotorana tany na ilay atsotsika hoe remblai zany. Dia izay mpanolontsaina moa zany dia efa nitatitra foana tamin'ny mpanatanteraka satria aoka zava fa izany no isan'ny asan'ny mpanolontsaina. Misy mantsy no miteny hoe misy hoe mangina amin'izay ianareo sy ny sisa fa izay anie no antom-pisinay miteny sy mitatitra n'ireny zava-misy ireny ary eto dia te hanisy faingo kely raha matoa Clémence Sararnirina hoe efa natao mihitsy aza ny fanatonana ny mpanatanteraka maro samihafa milaza ny zava-misy teny amin'ny faritra rehetra misy izay ny lalovana nahitana an'izany fanotorana tany zany fa ny zavatra hita arak'ilay voalazan'ny olona tao anaty fanadihadiana teo dia tsy misy ilay tena fandraisana andraikitra mivantana izay andrazana. Misy moa zany ireo karazana tany nototorana na ny remblai izay nahazo vahana tamin'iny taona 1 amby 20 sy 2 arivo iny dia hitantsika zany ohatra hoe misy an'ilay
ilay fantorana tetsy amin'ny fraise rahantsika mahita io etsy andanin'izay nisy ihany koa nytery amin'ny boriboritany faharoa ny resahako tato anaty fandaharana hoe manakaiky ny agro iny izay misy fotodrafitrasa nataon'ny ministera ny travaux publics kanefa dia tsy mamoaka rano intsony vokatry ny fisiany izay remblai ataon'ny olona manodidina an'izany ary efa nanaovana tatitra mandrakariva fa dia mbola tsy nisy aloha hatreto ny zavatra mazava mahakasika an'izay etsy andanin'izay ny etsy amin'ny Masay izay fantatsika tsara fa tokony tsy ho totorana kanefa dia izany ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia mbola maro hafa tsy ho laniny raha ho tanisaintsika eto fa maro be izy ireo renrehetra ireny dia efa nitanterina tamin'ny ben'ny tanàna ary araka ny lazaiko teo dia efa nitanterina tamin'ny mpanatanteraka ihany koa ny zavatra manokana tsaroko fotsiny hoe valiteny izay nomena ny mpanolontsaina tamin'ny fotoana ny resantsika mahakasika an'ity fantorana tany na ny remblai ity tamin'izay fotoana izay dia hoe za tsy hamaly anao raha tsy diso Clémence Rariny zay no valiteny tamin'iny fotoana iny ary tsaroky ihany koa raha ny resaka momba ny remblai io namana mpanolontsaina Hilda Asonjo dia nisafoaka ny ben'ny tanàna Nainandretsoaina tamin'izay fotoana izay Nainandretsitoaina tamin'izany fotoana izany izy niteny hoe mangala position ianareo mpanolontsaina ozy izy hoe tsy ekenay fantorana tany raiso ny position anareo eo zany no mampieritreritra Clémence Rariny hoe angamo andraikitritsika ny maka position anatin'izany fa ny andraikitritsika dia ny mitondra ny feon'ny vahoaka ny ampanatanteraka ahafahana mitondra ny etaetan'izy ireo mba ahafahana manatanteraka zavatra mifanitsy amin'izay andrasany ampanatanteraka. Misy tokoa mantsy ny fanehoan-kevitra samihafa namana lilira faralany na tantabajoran-tserasera any ka raha misy ny fanehoan-kevitra izay atao dia misy ny miteny hoe inona moa zany ny andraikitra efa noraisinareo mpanolontsaina ka dia ampanetretena no itenenanay eto fa izay mpanolontsaina dia nanatanteraka ny asa izay atao hoe nametrahanareo vahoakanay eo amin'izany toerana misy anay ankehitriny zany dia tsy inona fa ny hoe fitarainana nareo vahoaka nareo vahoaka eo anatrehany mpanatanteraka ary araka ny efa nitenenina namana lilira faralahy teo dia efa notaterina foana teo anatrehany mpanatanteraka teo anatrehany Andriamatoa Nainandriatsitoaina ireny resaka remblai samihafa izay hita amin'ny masonay tsy kiaritray ireny ivony boriboritany izay misy anay samihafa ireny ary teo eto ihany koa moa dia misy fanamariana kely ihany koa ty namana lilira faralahy hoe nisy mpanolontsaina IRK zany hoe ao amin'ny zareo mihitsy zany ny teny hoe fa ahoana Andriamatoa ben'ny tanàna fa somary mirongatra ity resaka remblai ity ka inona ny tena position antsika ekena ve autorisena ve ty resaka remblai ity ny valiteny nataon'ny ben'ny tanàna Nainandriatsitoaina tamin'izay dia hoe miankina ozy izy amin'ny plan d'urbanisme na voaja na tsy zany hoe le plan d'urbanisme zany ny référence ao anatiny ilay fijerena ny fanomezana fankatoavana na tsia anireny resaka remblai ireny ka lojika ihany zany ny valitenin'ny ben'ny tanàna raha mijeren'ny velirano ny arivo isika satria aoka ampafantarintsika ny vahoaka n'Antananarivo na manalilira faralaka fa voarakitra mazava ao anatin'izany ao aminatin'ilay velirano fahavalo satria moa misy velirano valo zany ity velirano ny arivo ity ny hoe homena fahazon-dalana ny fantofantany raha toa ka misy fikarakarana voahomana sy lakan-drano omena fahazon-dalana mazava tsara zay dia faharoa hoe ho an'ireo izay efa nanototra ozy izy dia manana adidy amin'ny fanatsarana sy fanarahana ny fenitry ny tanàna io le resahany zany amin'ilay hoe plan d'urbanisme resahantsika teo inona moa zany ny vokany ankehitriny na manalilira faralahy dia izao hitantsika izao ny vokany rehefa mirongatra mandeha foana io resaka remblai io tsy misy ny fandraisana fepetra dia tonga amin'izao fiakaran-drano zao tsika ary ny zavatra misy nefa dia hoe rano vo ndray alina iny ny fahavaratra mbola aharitra mbola ho avy ny fotoana ny rivo-doza mbola tsy tena tafiditra tsika zao dia anahoana sy anahoana zany ity tanàna n'Antananarivo ity raha mikasika an'izay resaka remblai zay ny zavatra hita aloha zany aloha ho any amin'ny tanà waterfront manokana toerana izay tsy mbola nisiny izany fiakaran-drano zany fa dia gaga na manampanao gazety manao karazana publication any anatin'ny compteny any dia mampafantatra hoe tena miakatra ny rano hatraty amin'ny tanà waterfront ary tsy lavitra eo koa fa eo amin'ny ranony tanà waterfront io mihitsy no misy manototra amin'izao fotoana izao ka zany rehetrarehetra zany le zavatra misy ao anatin'ity resaka fanotofana tany ity namana lilira faralaka araka ny teneniko teo tsy aiza hitranga raha pitso fa mbola tsy tena tafiditra koa reo anatin'ny resaka rivo-doza isika eto amin'ny tanàna Antananarivo. Ny amoa zany Clémence Rariny irina ny zavatra tiako ambara mandrakariva amin'ny toe-javatra toy itony dia hoe tsika tsy tokony mody
hanaro isaritavy miseho voalela fazy zany tsika mody adala ho gaga hoe to miakatra be ny rano kanefa dia isika ihany dia efa malala évidence zavatra mandeha ho azy io tsy maintsy ho zao na tiana na tsy tiana ny hafarany rehefa misesisesy ny resaka fanotorana tany satria raha iresaka aritsika hoe tana waterfront Clémence Rariny tsarovy tsara nefa toerana tokony hitehirizan-drano io dia raha totofana zany lay toerana dia hoy aminao hoe ka rano tany 4 mètre cube no nanaovana an'io izay 4 mètre cube na tany zay ny tokony 1 mètre cube na rano miandronao kanefa tsy magaga raha miparitaka eny amin'ny toerana tsy tokony andanana dia reny hitantsika tamin'ny fanadiadiana reny fa nisany manaitra koa Clémence Rariny hoe anatin'ny toe-javatra toy izao dia ny fandraisana andraikitra no tena andrasana amin'ny olona tompona andraikitra fa tsy ny fanliana andraikitra to resaka raha ranjaza mantsy raha misy ny tsy fetezana dia miazakazaka hitady hoe iza nomena tsiny ao anatin'izany ka nanaitra ihany fa dia nampisafoaka ny mpikirakira tambajotra serasera mihitsy ny faneho-kevitra nataon-dramatoa ministry ny serasera Lalatiana Rakotondrazafy Omaly zay nanilika ny andraikitra ny amin'ny vahoaka mikasika ny fisian'ny fiakaran'ny rano tao anatin'izany ihany koa moa dia miarony be ny tanàna Nainandretsitoaina izy ary melohan'ny iresan'ny be ny tanàna Nainandretsitoaina sy ny fampanantenana ao anatin'ny velorano aloha dia inona aloha ny fampanantenana nataon'ny Filoha Rajoelina tamin'ny volana May 2024 raha nanosika fampielezan-kevitra nataon'ireo candidat IRD tao amin'ny boriboritany fahatelo sy faharoa izy zao mantsy no nolazainy tamin'izay fotoan'izay hoe tsy endrasantsika rotsakorana hoy izy fa deny zao dia arovantsika mitondra-drano iarivo ho avaozina ny station de pompage eo Isotry ho avaozina ny lakan-drano eny Besarety eny Andraharo sy ny sisa Besarety aloha zao raha ny sary hita Omaly dia taterina amin'ny sarety ny mponina Clémence Rariny torak'izany koa ny eny Ilany Vato ny Tarahenina ny teny Ambatoroka fa miodina any amin'ny lalakafa any amin'ny Bibilava makany amin'ny Rokady hivoaka aty Antananarivo tany Akato tsy azona le ny teny amin'ny 7.7 hektara tena taonina amin'ny sarety ny olona rehefa andeha zany ny zavatra misy midika zany fa tsy tanteraka avokoa reo fampanantenana raha matoa Clémence Rariny fa miresaka fampanantenana ihany ianao na mandalilira faralahy dia isan'ny voarakitra mazava ao anatin'ny velorann'ny be ny tanàna Antananarivo ny Nainandretsitoaina ny mikasika ny fandaminana ny fandraofana ny fako sy ny resaka hoe fandaminana sy fametrahana ny resaka fahadiovana ka izany velorano zany no entintsika angambany androany amalina andramatoa ministra Lalatiana Rakotondrazafy ny amin'ny hoe ny vahoaka tokoa ve zany no tokony omena tsiny raha miakatra ankehitriny ny rano eto amin'ny tanàna Antananarivo io velorann'ny be ny tanàna io moa dia marihana amintsika aloha zany fa misy valo izy ireo ka le velorano voalohany mihitsy no mirakitra an'izay hoe fitantanana ny fako sy mikasika ny fahadiovana izay dia voalohany amin'izany aloha zany mikasika ny fahadiovandrano raha izay no resantsika ao anatin'ny velorano be ny tanàna mihitsy no hoe haverina milonona ozy izy ny lalam-pivoahan-drano sy ny fanadiovana ny lakan-drano rehetra eny nivon'ny fokontany zay zany io zao teboka farany zany zao amin'ny ty resaka fahadiovandrano ireo rano maloto sy ranorana tia io zany no ahitantsika an'izay ao anatin'izay ihany koa ny velorano faharoa dia velorano faharoa mikasika an'izay tsy hoe velorano faharoa fa velorano faharoa ao anatin'io resaka fahadiovana io ny tiako resahana dia hoe fanabeazana ireo olo-pirenena mba hiova fitondran-tena zay zany le ao anatin'io teboka anankiray io zany hoe efa mahafantatra tsara zany ny mpitantana ny tanàna raha ohatra izy zany ka nirotsaka ho be ny tanàna Antananarivo hoe misy ataontsika hoe fahazaran-dratsy mila elany eto misy toe-tsaina mila ahitsy eto ka izay ny antony tsy maintsy tokony hianabeazana ny olo-pirenena mba hiova fitondran-tena zay zany le zavatra misy zany raha raisina ao anatin'iny fampanantenana izay nataony be ny tanàna tao anatin'ny velorano iny dia farany angambany ao anatin'izay resak'izay hoe momba ny fitantanana ny fako ny fanadiovana ny lalana ny lalankely sy ny sisin-dalana dia voarakitra ao ohatra hoe ny commune Antananarivo renivohitra no tokony ho tompona andraikitry ny Samva io moa zany efa lasa SMA amin'izao fotoan'izao dia mifantaniana mipetraka zany dia hoe inona mivokany ary efa lasa ny SMA le fitantanana ny fako zay foana mantsy ny lokalokana teto hoe tsy ho vita mihitsy ny fitantanana ny fako io tsy ho afaka mihitsy ireo fako ireo raha mbola tsy miverina amin'ny commune le SMA dia io ary izy io fa miverina tohatra ny voamaika ny ratsy aza
ny zava-misy zany ao anatin'izay ao anatin'io resaka fampanantenana io mikasika ny resaka fitantanana faky sy ny fahadiovana amin'ny ankapobeny io de misy ny hoe asiana rindran-damina vaovao ny fandrofana ireo fako amin'ny alalan'ny RF2 misy ao hoe iarahan'ny CEU angamba nefa nijerevantsika teo angamba le sary iarahan'ny CEU sy ny fokontany miantoka ny karaman'ny RF2 namanana lilira faralatsika zao nandany tetobola tsy mbola misy an'izany ao hoe ty anakaramana ny RF2 satria raha ny RF2 zany zao tokony hoe misy firy misy 20 de tsisy an'izay aloha zany ao anaty tetobola de hoe atevenina ny isan'ny RF2 isaky misy asapokon'olona zany hoe isy imozana zay etohan'ny commune urbaine Tananarivo de faefatra manarakarak'izay de hoe hosazina mafy ireo izay manary fako tsy manara-dalàna reo zany le manary fako anaty canal lakan-drano etseroa lalambe sy ny sisa ary zany resaka zany de voarakitra somatsara ao anatin'le CMH io CMH io zay napiteraka resabe teo amintsika moa zany satria io zany dia ataontsika hoe le trezana nataon'ny mpitantanany tanàna ile CMH satria de ny faritana atao daholo ny fariparitany tao moa zany le lamandy mikasika an'io CMH io de nanaovana fampiofanana be dehibe io CMH io sy fokotany ny olona be dehibe ny RF2 ihany koa ngamba ny raha tsy diso de misy an'io hoe 10 000 ariary zany ny sazy ho an'ny olona manipy zinona manipy loto manipy fako any amin'ny lakan-drano sasisa de mifantanina mipetraka amin'izay namana lilira farala fa ajanoko hatreto ny faneho-kevitro de hoe raha reo rijateny rehetrarehetra vakita teo reo vakitsika teo reo de tena tokony tsy misy tsony anie zany fikaran-drano satria tokony madio daholo ny canal tokony voasazy daholo ny olona zay manary fako any anaty canal 10 000 ariary tokony efa voaroka daholo ny fako satria efa miverina amin'ny commune ny SMA sy ny SMA de inona zany ka metraka le fantanian'ny président que demande le peuple fa zay le izy hoe zay zany le zavatra misy de eto indrindra mantsy le tiako tenenina hoe satria ohatra lasa mametsiny an'le vahoaka zany le mpitantana hoe nareo ekena fa tokony misy mifanabeazana hoa rehefa tafiditra ao anatin'ny vinavinany be ny tanàna zany hoe tokony misy mifanabeazana ilaina tokoa zany ary tena manamafy an'izany tsika mampanolotsaina fa le fanomezana tsiny an'le olona kosa angamba de tokony hoe tsy tokony hoe zay no zavatra misy satria reto zany zao no totsika hoe rafitra ahoana re zany rafitra fitsipika mipetraka tokony arahana ao anatin'izay de toizako ary le resaka teo Clément Sararnirina de zao ny fantanina petraka ny atso hoe que demande le peuple fozy izy hoe de manina ary ny tsy tanteraka le izy raha ny zava-misy anie miresaka tsika eto de resaka teoria zany zavatra zany Clément Sararnirina fa midina any anaty anifotony any anaty vahoaka ianao za manokana zao eny amin'ny faritra misy tsaroko tsara tamin'ny fotoana nitondran'ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomana teo aloha de tsaroko tsara mihitsiny ny asa ataondreo mpiasan'ny RF2 reo fa tena mandondona any ambaravara tokantrano reo de tsy maka volanao amin'ny carnet fotsiny ny ataony fa tena manatitra mihitsy izy hoe ity no asiana ny fakotsika de amin'ny fotoana tahaka zao zay tonga eto maka an'le fako fa ny zavatra misy amin'izao fotoana zao Clément Sararnirina de zao tonga ihany ny mpaka cotisation any an-trano aloha ihany ny vola aloha ny RF2 fa tsy mbola nahita olona nanoro hoe etsy le fakotsika ny atao de atao etsy fa de tena hoe zay zany teneniko hoe misy karazana andraikitra ifampizarana responsabilité partagée io fa tsy avy de hoe ahilika any amin'ny vahoaka le izy miresaka tsika teo SMA fa hovaliko ny fantaniko rehefa avy eo mantsy ary afaka mamaly koa ianao raha mitenitsika maninona tsy tanteraka izany rehetra zany de hoy aminao hoe niresaka tsika teo resaka hoe sazy 10 000 ariary ho an'izay manary fako any anaty canal zavatra tena misy tena marina fa tsy hoe ohatra tiana raisina fotsiny de zao misy toerana natao anariana fako ekena fa misy ny ora zay tsy maintsy ajaina ao anatin'ireny ary manentana ny vahoaka amin'izany tsika Clément Sararnirina hoe aoka mba ao anatin'ny ora zay voatendry anariana ny fako no andehanana makeny amin'ireny toerana ireny fa ny zava-misy hoy tsika de tsy tokony hiangona be tsony ny fako tsy tokony ahitan'le fako ohatry ny tendrombohitra tsony ianao satria efa eo amin'ny commune tanteraka ny fitantanana ny SMA de miandriny tsika tsy ahatonga an'ilay fandroafam-pako fa ny zava-misy rehefa nrotsaka ny orana Clément Sararnirina de tena hitako mihitsy ao amin'le toerana tokony anariana fako ny olona ny manary fako fa saingy rehefa tsy tonga kosa le SMA maka an'le fako akory ataonao fa de hitany masonao mihitsy ny fiazakazan'ilay tavoahangy plastika sy ny fako be dehibe manenjika manaraka an'ilay rano rian-drano makany amin'ny canal ny ankizy kely moa zany tsy maninona fa de falifaly fotsiny manaraka an'le tavoahangy ohatry ny lakana fa ianao torakovitra hoe manahoana satria ny toerana rehetrarehetra misy toerana iandronan'ny fako zany eraka n'Antananarivo de ahitana toe-javatra tahaka izany io no tenenako hoe ny manometsiny be fatany sy ny miala andraikitra veriko fa tsy fahendrena fo iaho hoe ekena fa misy tokoa ny fanovana toe-tsaina changement de comportement andrasantsika miponina Antananarivo fa misy ihany koa ny andraikitra zay tsy azontsika mpitantana sy
mpanatanteraka elana satria iankinan-javatra be dehoe am'izao zavatra mitranga zao ovaliantsika amin'ny fanontaniana fa velako amaliko ianao raha mahita malinona fa raha zany no andanianao Clémence Rarnirina hoe maninona tsy tanteraka reto izy hoe satria lasa kobaka mbava angalana amin'ny fony vahoaka fotsiny ny fahitako azy amin'ny fifidianana ny zavatra tahaka ireny fa tsy tena ho tanterana nanankiray ihany koa mety zao hoe satria efa mahazatra izany hoe tsy voatery mitana ny teny omeny ny be ny tanàna fa ny zavatra lazainy tsy arak'izay koa ny zavatra tanterana be dia be ny ohatra azo raisina amin'izany mbola iresaka nyzantsika ao ambany ao fa izay aloha ny hitako anisany antony tsy matanteraka an'ireo zavatra ny teneninareo fa isan'ny antony ihany koa hoe tsy maharesy lahatra ny mponina sasany ilay rafitra RF2 izay aza donoina fa angalana latsakemboka amin'ny mponina isam-bolana izy io atreto aloha zany satria mbola tsy tanteraka le hoe ny commune no iantoka amin'ny fampandehanana azy dia tsy maharesy lahatra ny mponina sasany ho iaho teo fa tsy hoe ny rehetra le rafitra RF2 mino angamba fa manoloana n'izao zava-misy zao dia tokony hiova fomba fijery ny mponina ka mba samy hitondra ny voatsirambin'ny tanana sy ny anjara birikiny ao anatin'izay fampandehanana RF2 zay. Anankiray mety azo eritreretina koa hoe satria sarotra ny mampiatra ny sazy rehefa tsy voalohan'ny olona le izy. Ndangety jerentsika le fipetraky le sazy Clémence Rarnirina hoe io zany no miala tsiny fiverena kely resaka CMH izay hoe tsy nisy fifampandiniana niaraka tamintsika izy io hoe hono areto mety ve raha ohatry zao ny anaovana an'ity sao dia alatsaky ty ampitombony ty fa boky efa vita ny nentina avany nampahafantarina antsika sy nyzaraina tamintsika no volavolain'ny mpanatanteraka samy irery ty CMH ty dia ho gaga ve tsika raha tsy takatry ny vahoaka ary miteny zany tsika zao hoe ohatra ny hoe raha ny sazy zany raha miresaka CMH sika mantsy ny sazy eo dia mizara sokajy anankidimy arivo ariary izay alaina amin'ireo mpangataka angalana sazy arivo ariary dia misy avy dia ary amin'ny 5,000 ariary dia miakatra ary amin'ny 3 hetsy ariary 2 tapitrisa ariary 5 tapitrisa ariary reo sazy reo zany dia tsy nangalana ny hevitry ny mpanolontsaina araka ny lazaiko teo ary raha nangataka ny mpanolontsaina ndao mba dinihana izany dia valy teny boraingina foana moa no azonay manao hoe efa nisy teo ny CMH fa dia fanavaozana no natao dia tsy mila mpandalovina ao aminareo mpanolontsaina zany zay le teneniko hoe efa lasa malaza le voambolana hoe letrezana Clémence Rarnirina ka zany ny antony tsy matanteraka ireny vinavina samy hafa ireny. Ka ao anatin'izay koa hoe isan'ny tokony ho jerena satria sy fanovana moa zany ndradradradrain'izao fitondrana zao dia nefa indraindray le fitondrana ihany koa no tena voamaika mampiseho an'ilay ataontsika hoe fanapa-kevitra tsy mahafaly vahoaka raha tsy resaka tsika zao amin'ny afa-tsy ny resaka hoe fokontany zao ny amin'izao fotoana zao sy ny teo alohaloha teo dia malaza mihitsy ty resaka hoe fanoloana sefo-fokontany zany hoe soloana sefo-fokontany dia mbola tendrena ihany ny sefo-fokontany ka ireo sefo-fokontany reo zany raha mbola miroso foana tsika amin'ity hoe fanendrena sefo-fokontany lavy ity nefa ntsika tia ahita ataontsika hoe fiovana eny fotony any anatin'ny fokontany samihafa tia ahitan'izany hoe fokon'olona mandray andraikitra any anatin'ny fokontany dia tsy maintsy miroso tsika amin'ny alalan'ny hoe fisafidianana na firosoana amin'ny fifidianana ireo olona akaiky ny vahoaka eny anivon'ny fokontany ireo dia nefa ny olana aloha hatreto na manalilira faralahy dia rehefa ho avy ohatr'izao ny fifidianana dia voamaika ny resaka fanoloana sefo-fokontany no hiazaka zany mpitondra zany hitantsika zao nandeha tamin'ny sary hitantsika teo eny amin'iny faritra commune moa zany akalikely lafa iny zao vao nalefa ny MBS Somaly zay vaovao zay dia efa mampiakape mponina satria dia tavina ho soloana zany le sefo-fokontany efa mahazatra mponinao dia hoe soloana olona miray tendro amin'ny olona akaiky amin'ny mpitondra zany eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao zavatra ohatran'izany zany raha tena te ahitsitsika hoe fanovana ho eo teo ny amin'le hoe ahafahana io ny hoe tsy ho vita amin'ny be ny tanàna ny manadio ny kanalina any anatin'ny fokontany rehetrarehetra any zay le ilaina aloha le tsika mora miresaka fokontany tsy afaka miresaka hoe décentralisation fa mety hoe déconcentration fa na izany tsy zany raha ohatra ka zay zany le zavatra misy dia hoe tsy ho vita amin'ny be ny tanàna na ho vita amin'ny filoham-pirenena na ho vita amin'ny ministra na ho vitatsika mpanolontsaina ny hisikotra ny rahatsika hoe lakan-dranon'olona any anelakelan'ny fokontany rehetrarehetra any fa tsy maintsy ny fokontany no mandray andraikitra dia mila fokontany zany aloha toteny ao anatrehan'ny fiarahamonina toteny ao anatrehan'ny fokon'olona zany no tokony apetraka fa raha mbola zao resaka hoe tendreny zao foana aloha fokontany na manalilira faralahy dia tsy mino marimarina fa tsy misy fiovana zany eto ninona fanentanana mety ho atao.
Nilaza moa isika teo hoe anisan'izany ny teny amin'ny fokontany teny akady kely teny fa naiza naiza io Clémence Rarnirina ary dia eno isan'andro ny fitarainana hoentin'ny olona aty aminao any anaty fokontany any manoloana an'izay hoe tsy fankasitrahan'ny olona entina vokatry ny fametrahana olona tsy voatery ho safidin'ny mponina ao anatin'ilay fokontany no mipetraka voalohan'izany fokontany izany fa hoy hoe ny olona tena mandinika sy manatsaina ihany koa Clémence Rarnirina dia afaka manao an'ilay karazana ataontsika hoe auto-évaluation mandiny tena manao jeritodika hoe manahoana aho ny tena loza mantsy dia izao ny olona rehetrarehetra ny l'erreur est humaine afaka mety manao fahadisoana nge ny olona Clémence Rarnirina fa hoy aho hoe raha ianao ny resy lahatra tanteraka fa marina ilay fahadisoanao dia izay ny tena loza indrindra io ny teneniko hoe ilaina ny resaka auto-évaluation ka ho antsika manokana zao dia teneniko hoe misasaka ny mandatsika olom-boafidy rehetra isika ho hiasatria anatiny isika eny anivon'ny commune maro samihafa eny dia ny fanontaniana mipetraka zany raha olona misaina afaka manao auto-évaluation dia hoe efa vita ve raha misasaka ny vanim-potoana nahalanianao efa mba misasaka ve ny fahatanterahana fampanantenana izay nomena ny velorano moa fa tsy dia haiko loatra ilay voambolana fenao tao anatiny dia malama andao raisiko ilay velorano misasaka ve reo fampanantenana ireo izahay izay manatrika anareo eto romponina Antananarivo dia samy laza hoe tsia ny valiny ary raha manome tsiny ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy dia sola dia mba ilay filoham-pirenena sy ny tananteny nomeny na ilay be ny tanàna napetraka izy ireo hitantana ny tanàna Antananarivo izay tsy nahavita nanatanteraka ny fampanantenana ho an'ny vahoaka no omeny tsiny fa tsy ny vahoaka izay efa tena sahirana ny eny vahoaka Clémence Rarnirina resy ny fiainana ny vahoaka ankehitriny kanefa dia mbola izy ihany no tsetsefina lavo zao amin'ny fangalam-bola etsy io moa dia tena resa be mihitsy ary tena ho resantsika atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fandarana fa dia tena hoe mijery ny fanitrano'ilay vahoaka ianao dia tena tsongofo n'olo ilay fiteny fa tena mamperitreritra anao hoe olona tahaka izao ve dia mbola hitakiana vola meopapany ihany ka izay koa ny idirantsika ao amin'ny tapany faharoa amin'ny fandarana Clémence Rarnirina ya mialohan'ny idirantsika amin'ny tapany faharoa dia misy tseratseratsaratra kely na manalilira farala satria tsika moa zany ao anatin'ilay fanomanana ny fandarana dia tsy maintsy manao ny impression anytony karazana hoe fanomanana hoe ina avy no resahana amin'ny mpanaraka ny fandarana tony dia matsiaro an'ilay olona izay tanan'ilay cyber izay nanatona nanaovana ny impression dia nyteny mihitsy tena efa mitrongo voahomana mihitsy zay zany ilay voambolana mitrongo voahomana mihitsy ny malagasy amin'izao fotoana izao manoloana nyty tranga izay misy ity resaka ianao teo hoe iresaka tsika makasika an'ilay resa-bola sy ny sisa zany iresaka ny etratrano io resaka etratrano io na manalilira faralahy dia tena mampikaikaika atsika mponina eto amin'ny tanàna Antananarivo hatreto aloha dia mbola ny mponina eny amin'ny boriboritany fadimy no efa nampiarana an'izay resaka fampiakarana etratrano izay izy io moa dia efa tany amin'ny faraparan'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo iny dia hatramin'izao zany dia mbola ahitana resabe hatrany ny fiakarana moa dia manodidina ny ataoko hoe manodidina mba tsy tenenina hoe tena zay le izy arivo isanjato ka hatramin'ny 2,000 ara ny sasany ny fiakarana izay resaka etratrano izay ho an'ny tokantrano sasany zany dia tsika zany eto mba tsy tenenan'ny mpijery mba tsy tenenan'ny mpanaraka satria mino marimarina fa manaraka atsika ireo mpitantana na ireo mpanatanteraka na ireo tompon'andraikitra anivon'ny commune izay ataontsika kokoa ihany koa anatin'izany dia mba tsy tenenana hoe miteniteny foana isika dia ho alefatsika ny karazana hoe resadresaka ngambany na manalilira fararala fanaovantsika tamina renim-pianakaviana antso ataroby izy tia ponina izy io eny amboriboritany fadimy eny fa dia zay aloha zendany zay dia zendana na eno azy raha ny tantara izy fa dia ampaenotsika ny mpanaraka ny fandarana aloha zay resadresaka zay dia miverina eto tsika rehefa avy eo mitondra ny famakafakana sy ny fandalinana makasika an'izay natongavan'le taratasy ketra anankiroa ny trano anankiray anaky-efatra no etratrano aloha amin'ny anankiray sady milaza izy hoe mpanofa za tompotrano no tompotrano ihany koa amin'le mahatompotrano anazy zany au lieu de 21 150 ariary taloha lasa 446 500 ariary amin'izao fotoana izao. Dia
milaza indray izy fa mpanofa indray hony ahako a dia tsy fantatra référence avy amin'iza zany no kanazy fa le 21 150 ihany no teo aloha zany a dia lasa 867 500 ariary hono raha mpanofa dia izay zany ny zavatra tena nahataitra anahy dia ay moa tsy zaharery zany no voatra an'izay fa ny sasany a tonga dia natao miakatra be fotsiny fa ny anahy lasa anankiroa izay aloha voaraiko fa rehefa nanontany teny amin'ny firaisana dia anankefatra mihitsy indray le izy fa le anankiroa zany mbola tsy voaraiko fa vao le anankiroa migangana be reto no naterina taty amiko dia lasa manao fitarainana tany amin'ny président ny Fokotany a dia ozy ny président ny Fokotany hoe tsy ianao rery ihany ange ny vo fa izay koa vo e dia inona nataonareo dia hoe manao fitarainana hoentina makery amin'ny firaisana fahadimy dia zako zany a nanao fitarainana adreseko tamin'ny ben'ny tanàna ampandalovina tamin'ny président ny Fokotany dia nisoniavin'ny président namarin'ny président Fokotany le izy a dia noentiko teny amin'ny firaisana fahadimy a dia nilahatra niaraka tamin'ny olona be dehibe indray a nanolotra teny fa ny tetỳ amin'ny firaisana tetỳ amin'ny Boda zany a nitenen'ilay olona hoe izay be dehibe izay a nefa nikambana nanao an'ilay fitarainana dia nentina teny amin'ny tsy haiko na teny amin'ny ben'ny tanàna na taizany to firaisana fahadimy dia firaisana fahadimy ny teny hoe hodiniana zany le zavatra misy nasain'Andriamatoa ben'ny tanàna zany a nanahadiady anareo zahay dia nanahadiady teo moa zareo dia le olona zany dia rehefa nanontaniako zany le ramatoa anankiray nisolo tena ny zareo satria anankiray ihany nisolo tena ny teny teo dia hoe mangataka mba hampidinina ny etratrano fa tsy zakanay le etratrano dia nanontany anazy hoe inona zany no zaho zany tara dia inona ny ataoko dia ozy izy dana ozy izy tonga dia makeny amin'ny firaisana fahadimy dia atery eo ny ianao dia nateriko dia tamin'ny zoma nasainy zareo nandalo teny hoe misy taratasy ho raisina dia le taratasy ho raisina iny nilaza hoe midina ity fotony zany ny eny amin'ny commune anadiady momba ny etratrano fa tsy mbola mandoa etratrano aloha nareo amin'izao raha tsy vita ny fanadiadiana rehetra dia nefa nareo nefa efa nadiadiana tamin'ireny le nidinan'ireny le olona nanao fanamiana nandeha nitetina nandeha nanao fanadiadiana momba ny trano ireny tsy efa nadiadiana nareo efa nadiadiana izay tamin'izany tamin'ny efa elaela dia gaga fotsiny nahita an'ilay zavatra nisontotra be sy hoe na dia efa ina ara ve dia na ohatra hoe ataonao 100% ara ve le izy fa maninona ny to dia ataonao tena enjana be mihitsy le izy dia ny tiako anontaniana fa ny anao trano hevitra firy efitra 6 dia izay sy ny zanako no mipetraka ao mantrana anankiroa zany dia indray efitra efatra dia indray efitra 7 dia le anankiray fotsiny izay le niakatra be izay le anankiray fotsiny fa le anankiray mbola tsy nanome taratasy izy dia ny tiako anontaniana hoe misy activité ataonareo ve eo amin'ilay trano sa hipetrahana fotsiny hipetrahana fotsiny le izy izay ny tiako anontaniana madama izay ny tiako anontaniana satria mila resahana mantsy io problème io fa tena be dia be mihitsy le menimenina tena be dia be mihitsy ny tena betsaka tena raha mandeha makeny amin'ny firaisana fahadimy satria mbola izay aloha zao no hitan'ny olona tsisy izay tsy menimena ny olona rehetra hatrany Ambatomaro hatrany antsesany tonga eny daholo zahay dia izany daholo ny problème dia toy ireny Clémence Rarinirina ny zavatra mitranga amin'ireo mponina eny amin'ny boriboritany fahadimy ny tenako manokana moa dia nandray appel ihany koa fa tsy voenregistré fa dia amin'ny boriboritany fahadimy ary tena mikaikaiky tokoa ny amin'izay fiakarana ny azo manokana dia tena hoe 2,000 isan-jato araka ny resantsika teo satria raha 5,000 sy 4,000 ariary no fandohatra amin'izay dia niakatra ho lasa 10,000 ariary
de tena mikaikaika ny olona zany. Etra misy hatra anankiray mamperitratra koa ty hoe misy etra efatra amina trano anankiray. Etra efatra amina trano anankiray. Raha anao katsikatsotra zany sika de hoe le olona zatra mandoetra eo amin'ny 1,4 21 000 ariary eo. Zay no nalohany hatramin'izay. Tampotampoka eo de lasa niakatra ho 446 000 ariary na 7,7 etsy. Ny etra ao alohany ty olona anankiray ty ary mbola samy hafa ilay satria raha tompo-trano izy. Zany hoe tompo-trano izy mipetraka ao amin'ilay trano no takinany zay vola zay kanefa de mbola misy ihany koa ny hoe 7,9 sy 9 etsy ariary raha toka mpanofy izy. Io moa somary mahagaga anahy ihany Clémence Rarindrina hoe tsy haiko na zany tsy mahazo resaka tsara fa te anontany anao hoe trano ray ve zany de takinana de gaga satria raha resaka etra trano aloha de rôle ray no eo indrindra no reza le mizara rôle de anankiray zany no isa trano no zarainy reo mizarany zany an'ireo any mitokatrano tsirairay zany de za aloha de tena gaga mihitsy koa ary zendana tanteraka zany satria nefa matoa lay raha matoto eo zany tena nanonona chiffre tamitsika de tena hoe zay mihitsy zany le antota taratasy eny ampelantanany ary niteneninao teo moa izy de mbola misy anankiroa hafa zany any amin'ny boriboritany le hoe etra efatra amina trano le hoe etra efatra de tena mazendana hoa hoe misy mangalatra ve zany eny etsefatsefany eny sa ahoana mihitsy zany le mode de calcul le de ahoana koa zany le fizarana le izy fitsinjarana le izy fa tena sanganehana mihitsy ary sa ve lasa aloha fa ohatra tsaroko tampoka ty na manalira farala sa ve zay mihitsy lay hoe inona moa le resabe tamin'iny le hoe rehefa hiakatra ty amin'ny tanàna Antananarivo de manova madiodio so de sanatria ataoko sanatriavina ngeza be so de hoe famporisihana amponina itsoka amin'ity renivohitra ty ihany koa hoe lafo be ny etreto ka de aza misy mipetraka eto so de aloha sinan'izay aloha sanatriavo vava fa mampiteny mona kosa aloha satria raha ponina any amin'ny tsy ponina ka tompona andraikitra amina commune périphérique no sendra tafaresaka amin'ny tena de tena miteny mihitsy zareo hoe fininy ty etra-tranonareo Antananarivo ty fa de tena lafo loatra kosa raha io etra io no ampiarinareo fa de io moa zany no misy am'izao fotoana zao raha le niteneninao teo zao hoe 7,000 sy 9,9 etsy ariary efa 4,000 isanjato anie zany raha oharina am'le 21 000 ariary na manalira faranahy zay mihitsy mampietritra le izy tsy haiko ianao nanjery fa tamin'iny fananerinandro iny niakatra tamina fahitalavitra tsy miankana ny ben'ny tanàna Andriamatoanaina Andriatsitohaina ary izy de tena anisan'ny nanamafy ny resaka ny fisondrotana etra io izy resaka an'io izy nilaza izy tamin'izay fa hoe hatramin'izay dia 360 000 ariary ny etra nalohany hatramin'izay de lasa niakatra ho 2,900 000 ariary sy viety sy rotapitrisa le fiakarana fa na izany aza nanao katsikatsotsotray any Clémence Rarindrina de hoe raha lay 9,3 etsy miakatra ho sy viety sy rotapitrisa eo amin'ny 700 isanjato eo de hoy aminao hoe raha ny tranon'ilay namako mandohan'le 10,000 sy 4 alina lasa 10 etsy no alahatra amin'ity any ben'ny tanàna Naina Andriatsitohaina ty de hoy hoe zany hoe mbola tsara lavitra noho ny trano itoeran'ny ben'ny tanàna fa zany ny tranon'le namako raha le tany li satria 2,000 isanjato ane nen'io namako zay niantso an telefônina io de mieritreritra zany eto hoe fa déjà aloha efa eo le hoe tsy niarahana andinika ny olona mantsy aingana be manometsiny antsika Clémence Rarindrina hoe nareo te hanao an'izany nareo manaiky an'izany everiny olona lavalava mihitsy rehefa aveo na manalilila rafarala fa les comparaisons teo tena marina mihitsy aloha le resaka les comparaisons teo tena ohatrany te hijery mavy hoe ohatrany ahoana re zany maison d'habitation ny ben'ny tanàna zany mity any namako ty fa nen'le namako aloha de 2,000 isanjato confirmé satria niantso mihitsy izy hoe inona no atao fa zao ny zavatra miatra aminay iny moa zany araka ny fanahitantsika anazy teo le hoe inona ny atao de ina moa ny ataon'ny mponina fa de lasa izy nakany boriboritany zany hoan'le teo boriboritany fa dimy teo de nanantona tany boriboritany izy de tany izy no menimenina sy ny sisa de masositra ao anatin'le izy na manalila farala raha de miresaka an'izay fotsiny ara de hoe le vahoaka zany efa ina moa zany mizaka ny tserany aina de mbola angalanao vola be de mbola avezivezinao ihany de mbola ataonao mitaitaina de raha sanatriavo vava moa le olona zany ampandraisana an'ireny etra reny de sanatriavo vava tapaka lalandra tampoka izy mahita an'ity vola be olo eritreritra zany fa tiako tenenina hoe ohatrany hoe hitarika kely le resaka fa tiako tenenina ao anatin'le zany de hoe zay ve le fanovana ohatra ny resaka an'izay tsika teo ampandoavana vola be le olona de mbola avezivezy le olona de atao mitaitaina le olona inona zany zay ve le vely rano ary miresaka vely rano tokoa na manalilira farala
namaky an'io velirano io vakiako du début jusqu'à la fin mbolohany ka hatrany amin'ny farany tsy misy mihitsy aho hoe ikitika isika nietra eto Antananarivo tsy manaja izy eny ary zany de efa tsy manaja tsy makatò tsy manaraka tsy mitazona ny teny nomena tsisy teny nomena koa mikasika saika tsy manao moa zany ny teny zany tsy manaja an'ilay zavatra nysoratany satria normalement zay zavatra ataonao kosa satria ngeza be ne zany mikitika etra zany tokony mba voasoratra atao zany zay hoe mba ahafahantsika manatanteraka an'ireo veliranotsika ireo zany de kitiantsika ny etra sur aloha fa tsy lany izy de zay zany ohatrany hoe fa mitambahoaka araka ny teneninao tery am-piandohana hoe lasa ohatrany hoe tsy tanteraka lay fampanantenana mikasika an'izay rehetrarehetra zay aloha zany ny zao mantsy ny mampieritreritrano ty resaka etratrano mitangana de mitangana ty Clémence Ranirina hoe ny vahoaka efa tena sahirana misy voambolana tsy tiako tenenina moa nambaran'le namana le izy hoe efa mitrongy vahohomana zany ny vahoaka ankehitriny tsy vitan'izany fa raha matoko ho vita mbola tsy lasa tanteraka fa mbola misy ary de mitombo foana anisan'ireo mamoiny aina vokatra zany valana retina zany nefa de mbola angalana vola mihoapapana tahaka zao tsy de fiteny loatra moa le hoe tsy toko tsy foroana hoy ny olona fa zapiteny be an'izy iny fa hoe le tsy toko tsy foroana mantsy ohatra midika tena tsy misy mihitsy kay hono fa fomba fitenitsika iny fa tena hoe mihoapapana tsy araka ny tokony ho izy de mipetraka amin'ny fanontaniana hoe rary ny ary vera menimenina ny olona raha petraka aminao fanontaniana rary ny ve raha mbola misy ny qualificatif mihoatra ny rary de mbola tena hoe hitsiny sa inona no mety mbola mihoatra an'izay tena lojika be ny olona raha menimenina amin'izao fotoana izao satria raha nanazatsy amin'ny toerany mbola tsy tonga aty aminay aloha le izy satria zay any amin'ny 6e fa any amin'ny 5e aloha zany no misy ale izy ary tsy hoe sanatria mampitahotra fa raha niakatra tao fandarana marina andre matobe ny tanàna de efa niteny le mpanao gazety namana hoe zay ny atao amin'ny 5e aloha fa de efa miomanina reo any amin'ny premier ka hatrany amin'ny 5e tena loza be zany zavatra zany zay ve ny cadeau de bonne année ho an'ny mponina Antananarivo fa de zay aloha zany zavatra misy namana lera faralahy fa anty koa ny zavatra nyresaka ihany an'le hoe izy niakatra tao fahitalavitra de izy de niteny hoe ary efa niteneny tamintsika koa zay hoe io izy io ta io izy le teo aloha izy tsy lojika zany hoe raha miteny zany ianao hoe tsy haiko le montant tenenao teo namana le lira faralahy le nitenena le raha matoa teo zao hoe 21 000 ariary 10,000 izy anao de tsisy tsireno ny tsy izy reny fa hito zany no izy io le 446 000 867 000 500 000 io ny tena izy de tsy haiko aloha fa za manokana de miteny hoe adala ve zany be ny tanàna teo aloha BDS rehetrarehetra mifandimby ny filoham-pirenena efa be ny tanàna lany teo le filoham-pirenena ankehitriny de adala ve zany izy tsy nikitika an'io sa ve ny be ny tanàna ny tena endrika mikitika an'io zavatra io fa zavatra sensible be ho an'ny mponina Antananarivo zany resaka etra zany de nefany zany de io ataontsika hoe ny kitiany be ny tanàna io le izy de fanapahan-kevitra ny samirery izy io namana le lira faralahy io mihitsy ny tiako tenenina tsara tsy piatsika zay hoe fanapahan-kevitra samirery no raisiny be ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy moa zany reo le mpameloa azy eo hoe taontsika ohatr'izao ndraindray koa le titsika tenena hoe le mpiara-miasa manome ona moa zany misitona laky loatra izy no fiteniny tanory tavan'izao de avy eo ianao nitratra farany eo rehefa avy eo fa de zay le izy hoe tsy fanapahan-kevitra ny raha nananapaka io zay zany le tiako tenena namana le valy teny mianty efa mivantana amin'ireo mponina Antananarivo mantsy io satria zareo manontany ianareo manontany anay hoe de nareo kosa ane nareo mampidi-kizo anay zany ve ny zavatra laninareo sekinareo fa tsy nandalo io manko mariako tsara fa samy hafa aloha ny hoe andraisana fankataovana sy fanapahan-kevitra sy ny hoe resadresahana na ny fotoana andresahana an'izany ary moa tsy de tsaroko de eo zany ny fanontaniana manitikitika any saiko hoe voalohany aloha de tsara homarina fa tsy ara-dalàna ny fomba nanapahana samirerana io zavatra io ary nisy fotoana isika mpanolotsaina rehetra niaraka tamin'ny mpanatanteraka niofa namakasika ny resaka vola mihitsy tery amin'ny ibis minao fa tsaronao iny Clémence Ranirina ary de voaresaka tao anatin'izany mazava hoe na ny vola miditra na ny vola mivoaka eo anivon'ny commune de tokony mandalo fankatoavana eo amin'ny mpanolotsaina avokoa izany rehetrarehetra zany fa raha mantany anareo zany hoe voaja ve ny lalàna na nara-dalàna ve na ny fana zany de valinay mazava hoe tsy ny valiny satria
Nietra trano amin'ny commune tsirairay mantsika le Montserrat-Nirina dia samy manana ny azy ny commune. Samy manana ny azy ny commune tsirairay avy. Ny dikany zany matoa ianao mikitika ny hetra ao amin'ny commune anankiray dia ianao zany tokony mandeha maka fankatoavana any am-panolo-tsaina aloha. Faraky ny nambaran'ny namana Clémence Rarinina teo dia natao samy rery io tsy nanao an'izany mihitsy ny be ny tanàna hoe nandeha naka ny fankatoavana taty aminay mpanolo-tsaina fa dia nanapaka samy rery niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy izay netinety tamin'izy ireo aminy moa zany dia hoe lôjika ny 2,000 isan-jato na manona lizy ary ohatran'ny mahisatra be ny vavako satria tena tsy fiteny mazatra zany ny tena mazendana ihany koa Clémence Rarinina dia arak'ilay lazaiko teo hoe tena namafisina tao amin'ny fiofanana izay nomenantsika niaraka tamintsika taona ny mpitantana teo anivon'ny mpanatanteraka raha tsy diso tamin'ireny fotoana ny hofanantsika misy mpanatanteraka teo mpanatanteraka teo nisy ny foloan'ny filan-kevitra eo zany no mamperitreritra mihitsy hoe inona zany no anaovantsika an'ireny zavatra rehetra rehetra rehefa tsy ho ampiarina sy ho tanterana tsy fantatro aloha manahoana ny mety ho fihetsiky ny mpampiovana mahita an'izao zava-misy zao fanaraka amin'izay ny hofanana sy ny anarana tokoa ve ny zavatra tanterahana ankehitriny Clémence Rarinina dia tena zendana ho asika ary tsika zendana fa nimponina marary satria marary be ho anazy ary noko maromarina fa tena hoe tsy rary ny tsy fangalana vola be meo papanty io moa ohatrany efa hoe hatramin'izay kosa namina lira faralahy tao anatin'izay roa taona izay zavatra tsikaritra dia ohatrany hoe vao misy zavatra kely ataon'ny commune dia anao hoe tsy mahatsikaritra hoe vola dia vola dia mbola vola foana dia vola ihany vola hatrany izay foana moa zany ny zavatra hita ary mikasika an'io resaka izay resaka vola izay indrindra zao dia ohatran'ny resaka CMH voadresanao teo iny zao le CMH dia tonga dia natao 10 alina 3 hetsy 10 tapitrisa 2 tapitrisa le vola no lasa mibahana fa tsy ilay hoe ahoana reny andrindratsika le tanàna mba hisin'le fiovan'ny toe-tsaina ka sao dia tokony ataontsika zakamponina le sazy dia amin'izay io na io ozy ny fitenenana hoe ohatran'ny volokorona kely alana marary be alana marary dia ianao zany namaka 10,000 aman'olona za zao raha angalanao 10,000 marary amina foana le 10,000 tsika za zany tsy le hoe satria mantsy ny be ny tanàna manana izay fomba fijery zay hoe rehefa kely loatra le vola laina dia tsy misy impact any amin'ilay olona le izy non na kely raha ny vola lainao any amin'ilay olona dia tadidiny foana iny any miatraikany amin'ny inona moa zany any amin'ny subconscience any tena voasazy amin'ny andro zao no zao ny zavatra nataoko dia voasazy mipetraka iny fa tsy voatery ho zay fa dia zay ho araka ny teneko to iverena kely hoe hatrany amin'ny famolavolana CMH dia efa le resaka hoe vola aloha na maika ohatriny ataontsika 10 alina ataontsika 3 hetsy ataontsika 2 tapitrisa fa tsy le hoe ahoana ny ahafahantsika tena hoe mahazo an'izay fiovam-pihetsiky ny mponina izay manoloana ny zavatra misy amin'izao fotoana izao ohatran'izany koa zao satria zany zao raha tarafina amin'io resaka hetra io dia hita mihitsy zany atao tsinitsinina mihitsy tsika mpanolo-tsaina tsy voavoalohany io impiry zay arodana ny ery arodana ny etsy mitenin'ny mpanolo-tsaina tsy mety io moa fa tsika mba misy mieno ny ataony ihany ny ataony zay le izy be tanàna zao milaza fa mbola anao 2e mandat izy za aloha tsy teo amin'ny toeran'izay mpanolo-tsaina iara-iasa aminy amin'izany raha sanatria izy ka lany tena marina zany ary ataoko mahitsy satria fitoritoriana eroa fitoritoriana tsy zay teny tapahanao rehetrarehetra tsisy tanterana ny ataony ihany ny ataony ahoana moa zany ahoana moa ny fomba fiara-miasa ao anatin'izany fa tsika ne zao tena miaritry ny mafy tsika mpanolo-tsaina tsy 5-20 tsika miaritry ny mafy toko hoe tsika 20 zany miaritry ny mafy tsika ao anatin'izay satria zany ny zavatra iainantsika ao anatin'izay hoe zay zavatra rehetra atao dia saika didijado na letrezana zay tiany mpitantana ihany ny ataony tsika zany ohatrany hoe tsisy dikany saingy kosa ohatran'izao zao miakatra ny rano tsapany tsara hoe takizay ny hainao an'le mpanolo-tsaina zao ne zao zay le natonga anao nanao publication namana lira faralahy hoe mbola anohy ny valibaraingina foana ve ianao monsieur le maire andriamatoa be ny tanàna ianareo mpanatanteraka mbola anohy foana ny valibaraingina aminay mpanolo-tsaina ve fa io zao le izy irahandrom-ponina mahita ny zava-misy tsara ho marina moa fa efa nisy fotoana reny ketsika nitory an'izany zavatra fanaovana tsintsinantsika zany teny amin'ny tribunal administratif Clémence Rarinina fa dia tsy mivaky lohan'izany fa dia ny atao ihany no atao tohizana hatrany dia mandany moa ny olona hoe inona no tokony atao zany raha miresaka letra trano iverenantsika fa somary lasa lavitra kely tsika atao anatin'ilay izy dia zao hoe azo atao zany mitory any amin'ny tribunal administratif fa izao kosa nefa mila nareo vahoaka zany nareo vahoaka be dia be mikakikaiky miantso anay andro aman'aly ireo tsy zaky ty inona ny ataonay tena tsy mety aminay kosa aiza ny ahitanay an'io engany mba tsisy an'le nilazainao teo hoe ho tapaka lalandra eo ampahitana an'ilay totaly mbola ho aloha fa raha ny fahatairan'ny olona ny antso aloha dia tena efa tena avo dia avo tokoa ny lentany zany ny niveauany zany dia eo zany le hoe tokony isy an'izay karazana pétition zay zany anamafisana an'izany fitoriana zany irosoana amin'izany
anambarana fa hoe tsy zaka sy tsy mety ary miopampana izao fampiakarana ny hetra zay atao zao. Resaka fangalana vola ho ianao teo Clémence Ranirina fa marina tokoa nge le teninao mandinika tena fangalam-bola hatrany asesilany tsy misy fiafarany ny zavatra misy akehitriny efatrizay tiako lazaina de zao iresakytsika zao ohatry ny hoe izy parka ny tabatabaina be tamin'izany fotoana fa izy parka nge io lasa SMGD io zany hoe kiodizafy ihany no Lexis etsy andanin'izay le takedare tsy fantatra rova de misy milaza hoe lasa ohatran'ny fikaramana fotsiny izy ty de le resaka takedare mitovy any amin'izy parka sy ny SMGD ihany io tsisy ninina mahasamihafa azy de tsy miverina manontolo any amin'ny commune ny vola azo amin'ireny parkina reny satria arak'le nisy tambola tao nisy convention tao efa 100 ihany raha tsy diso no miverina ampahany fa tsy tena azoko antoka lay mizara entre ny commune fa mizara le izy fa tsy manontolo ho an'ny commune ao anatin'izany tsy misy ny fangararana maninona moa no miteny an'izany Clémence Ranirina natsangandreo ataontsika karazana orinasan'ny commune ireo ary de misy mpikambana eo anivon'ny mpanolontsaina nge ao anatin'ny filan-kevim-pitondrana filan-kevim-pitantanana na conseil d'administration ao anatin'ireny orinasa reny fa de tsy ampahafantarina fa de resaka eny amin'ny couloir reny ny amantarantsika hoe ianona CA ianona CA risy ny sisa de tsy amin'ny SMGD ihany zany fa amin'le orinasan'ny commune SMA sy ny sisa de misy zany zavatra zany misy anakefatra le société raha tsy diso de eo zany ny fourrière ho anareo manokana de tena hoe roa hetsy ariary ny transport à la fourrière fotsiny io zay 10 alina sy ray hetsy ariary par jour ny droit de gardiennage efa le tobile eo zany tsika mipetraka tsy haiko ohatrinona ny valeur an'le fiara amin'izay fotoana izay mitaha am'ireo de nrongatra be tato ato le takedare zay lalana lalovanao misy ara moa nanao fitarainana tamin'ny tambajotra hoe olona misakafo amin'ny restaurant de ianao variana misakafo efa voapetaka ao ny pneu anao sy ny sisa vola foana de mamperitreritra zany zavatra zany Clémence Ranirina kanefany de tsy mitsahatra mitombo ny fahasahiranam-bahoaka amin'izao fotoana izao miresaka le takedare anao namana lilira faralahy de ino moa zany za aloha menatra raha za satria ny be ny tanàna nampanantena resaka parkina ho an'ny mponina de le resaka hoe fanomezana parkina zany tsy tanteraka kanefany zany le take mipetaka ihany zany hoe tokony fantatra tokony mahatsapa kosa zany ny be ny tanàna hoe tokony rehefa mbola sy tanteraka aloha lefa mpanantenana aloha de tsy tokony maikamaika mametaka an'ity take ity akoatran'izay moa zany raha miresaka take ihany tsika de saika ireo tomobile mipetraka eny amin'ny trottoir zany na nilazaina hoe mipetraka amin'ny toerana tsy azo hijanonana de indrindra le mipetraka eny amin'ny trottoir ny tena petafana an'io mialatsiny fa tsy fiteny le petafana tena petahana an'io takedare io de gakitsika satria ivadika kely amin'ny resaka hafa kely indray tsika aloha namana lilira faralahy de nefany eny Analakely eny zao dia nofaritana somatsara le trottoir romena ivarotana mpivarotra le trottoir io hitantsika ao amin'ny sary io zany de nofaritany commune somatsara mihitsy zany ary nandalo teny ako omaly de hitako somatsara mihitsy fa mipetraka somatsara ao anatin'io zany le mpivarotra sy ny sisa tsy hoe le fipetrahany eo angambany aleo aloha resantsika rehefa avy eo makasika an'izay ny tena hoe olana de olana loatra aloha zany aloha mety hoe tokony olana zany satria tsika tokony sensé manaraka ny lalàna fa le tomobile zany raha mipetraka eny amin'ny trottoir petahanao take de nefany le mpivarotra autorisenao mivarotra any anaty trottoir misy deux poids deux mesures ane zany ary zay le zavatra tsy azo ekenao ary raha mikasika ny famaritana fotsiny an'le trottoir io ara de ozy ny lalàna hoe tsy azo atao no mivarotra any anaty trottoir fa ny trottoir de natokana ho an'ny mpandeha tongotra zay foana le refrain ary zay refrain zay foana ihany koa no nentina tsika moa zany namana le lira farala nareo taona mpanolontsaina tim de ny tenako isan'ny jory tamin'reto le box narodana tamin'ny fomba tsy ara-dalàna le tamin'ny volana tsy tadidiko izy iny premier trimestre 2020 ngamba izay narodana tamin'ny fomba tsy manaraka nefa nisy convention mazava de rehefa narodina izy ireo na de niteny ary tsika hoe tsy ekena fandrotanana antsika mpanolontsaina de ny argument netana de tsy ekena mihitsy niakatra teny amin'ny fahitalavitra mihitsy moa nanao débat tamin'izay tsy ekena mihitsy ny fanorenana na trottoir fa ny trottoir dia natokana ho an'ny mpandeha tongotra fa tsy natao ivarotana mihitsy tsy natao ivarotana any anaty lalana fa ny lalana de natao an'ny fiara de io zao izy zao mameno exemple io
izy anie zao mameno exemple io tsisy nyteny anazy ane nikitikitika anazy mba asivo fa rito ty trottoir ty fa izy ihany manao an'io e de rehefa inona mety rehefa inona tsy mety rehefa inona sazina rehefa inona tsy sazina rehefa inona arodana rehefa inona autorisena tsy haiko aloha fa de zay le zavatra hitan'ny mponina Tananarivo am'izao fotoana zao ny a misy zavatra kely malasa ny saiko lasa kely ny saiko presany io resaka mpivarotra tsika hoe sara ve mety hoe tsy mety miditra ary am'le le tsenany bioririka le mpivarotra Clément Sarariny irina de andao ary aloha amenan'le zay mba olana hita e andao avoaka ety tsy mety le olona ka tsisy petsena miditra mihitsy koa anatin'le izy a de zany hoe tokony miaika ane zany izy Clément Sarariny irina hoe tsy nahomby zany le paikady tamin'iny resaka tsenany bioririka iny fa miresaka tsenany bioririka ihany tsika de ohatra nisy resaka nanaitra ny tenako manokana moa tsy afaka tany noho ny antony arakasa fa ianareo anisany nanatrika tany tamin'ny fampiarabana ny fanaovana tamin'ny ben'ny tanàna sy ny filohan'ny filan-kevitra Clément Sarariny irina de raha nyresaka nandeha tamin'izay nisy namana mpanolo-tsaina niaraka taminareo anisany tafaresaka tamiko de to hoe hoavadika karazana food court na fivarotana sakafo moa zany ohatrohatra ny eny am'izay maika raha ny fahazoko azy a lasa hoavadika an'izay indray zany a ity tsena ao Beoririka ity rehefa tsy nanaiky niditra tao ve zany ny mpivarotra de zao zany ny mampieritreritra hoe nisy mpanolo-tsaina raha ohatra ny somary nytenenina hoe ho anareo mpanolo-tsaina zay mazoto izy de enao moa nanatrika tany zay mazoto izy de ahoana re zany nitenako zany hoe zay mazoto izy de mitenena de tonga de manatona miresaha ohatra ny misy manifesteva zany zay ngamba miala tsiny tompoko fonako am'le fitenenana teny frantsay ohatra ny fangaro hafahafa fa tsy hoe misy eofa ohatra ny hoe manatona mampiseova fa avononana raha ohatra ka vonona zany de tonga de teneno zany zay hoe vonona zay ivarotra hany masaka ao na hoe tsy fantatra hoe mahita olona ve ohatra fa zaho a de gagana manalilira farala ozy izy aho hoe ity fitantanana tanàny ity ve zany de kitrano an-trano de zay tianao zany hoe ianao namako Lili de ahoana sao de metimety aminao mivarotra Beoririka fa hoavadika fivarotana hany masaka io ohatratra zay zany le izy misy lalànany ny collectivité territoriale décentralisée ny vondrom-bahoaka paritra misy lalànany hevitra mety azonao aroso mety afaka miteny ianao tamin'ny mpanolo-tsaina hoe ohatra mieritreritra zay namana ry mpanolo-tsaina isany fa hoavadika food court io fa ohatra tsy mety miditra ao le mpivarotra de ho arosona eto anatrianareo ihany a ny dossier a mikasika an'izay ka raha ekenareo de ho tateratsy zany ianao raha manaja lalàna fa tsy hoe hoavadikitsika ataontsika food court io zany de amitenena anareo a izy nareo mivonona de ohatra ny hoe tambatambazinao corruption zany tena sérieux zany kolokolo zany na de tsy voatery vola ary ahoana moa ny olom-bo fidy ataonao an'izany hoe de midira izay hoa le zavatra marina aloha tsika manalira farala fa tsy omeny le solika izy miezaka mafy milaza fa tsy karama ny asana mpanolo-tsaina ekena fa zay voasoratra anatin'ny tetibola kosa de edivanay mafy fa tsy omenay a ho apetraka alainareo any paosinareo zany vola izany ka ny marina hoe tsy omeny le solika ao atsika fa naizanaty zany tsy ataontsika hoe iseo ABC na hoe andeha anambany tena ao anatin'izany hoe ianao ny andeha nampitamby le mpanolo-tsaina te alors raha fa ekenay de itsofoka ao zay misy lalànany raha misy ny eritreritry mibe ny tanàna arosy de ao anatrehan'ny mpanolo-tsaina lanin'ny mpanolo-tsaina le izy zay zany tsy lanin'ny mpanolo-tsaina le izy zay koa zany zay le izy fa lasa manahirana be any sofina ny maheno zavatra ohatran'izany a anatina fivoriana izay ino moa hoe fampiarabana noho ny tambaovao fa de mahagaga moa zany fa de zay le izy ary tia koa namana lira farala zavatra ohatra somary nasanganiana ana de hoe eo akaiky eo ne misy an'le antson'ny tanora sy ireo ataontsika hoe efa zatra misakafo eny am'izany toerana zany le hoe luxe midina kely eo de andeha concurrence ve andeha hifaninana ve andeha animba-tsenan'olona ve zay ve le mitantana tanàna fa de maninona ny efa mba misy killa kely le ao amindry zareo am'le fivarotana lohakisoa ao a de avelao izy zany ao fa de lasa ohatrohatran'izay foana zany le izy de na tiana na tsy tiana iombako manana be ny teneninao teo hoe mana-pirofo zany fa tsy nahatanteraka ny eritreritra zay nieritreretiny any be ny tanàna atao hoe donona tamin'ny rindrina izy a tsy naomby izy tao anatin'izay tsy nahavitana amin'olaka ny tsena io a ho lasa fivarotana ho an'ireo paritra zay efa napozana ihany le izy satria ianao ve manao tsena de tsy atsonao le mpivarotra tsy angalanao ny heviny fa de ataonao fotsiny ny ataonao anatin'izay
ka miresaka tsena ihany sika sady efa madivadiva mamaraparantsika efa mandeha ihany fotoana ny tsena nanosy Clémence Ararina mitovy firafitra amin'ny beoririka io ihany koa raha ny hitantsika aloha tao anatin'le sarina mena raha ny sarina mena aloha dia mitovy firafitra amin'io ihany koa dia asa miverina eo koa zany fanontaniana mipetraka hoe haomby ve sa tsy fantatro aloha fa ozy isika tany am-piandohana hoe l'erreur est humaine fa ozy hoe raha manao erreur une fois deux fois tsy fantatro dia mitoy kely ihany hoe miresatsika osy izy ianao tamiko hoe tsy misy fifampiresahana mialoha tamin'ilay mpivarotra hoe ianao ary marina nge zany raha anao zavatra ho ahy ianao dia za aloha mila antanina hoe ohatr'izao tokoa ve ilay zavatra andrasako sy mba etaeta koa fa lasa ridiculisen'ny olona kely hevitra Clémence Ararina mampalahelo tsaroko tsara vao nalefa fotsiny ny faritra ivarotana dia lasa resaka be mihitsy zany hoe mijoro hoe tsy mientana dia miala tia lavitra tia mijorojoro mpivarotra sy ny sisa zay ilay izy rehefa hoe tsy mifanaraka amin'le ohatrany tsaroko mivazovaza raha tsy ny ankizy amin'ny Facebook hoe ny nafarana sy ny tonga dia maneho an'ilay sary anankiroa samy hafa fa miresaka tsena ihany koa tsika dia mba ho tapaka ilay fimezana tsena ny koma hoe nafarana sy ny tonga ozy ianao da hoe nafarana zany hoe mpivarotra ny ao dia tonga mpivarotra nafarana akanjo dia ny tonga sakafo zay angambany fa dia tsenany koma ho afa tapaka kely izy teo hoe tamin'ny volana desambra ny tokony ho efa vita raha ny marina nefa hatramin'izao raha fijery koa azy mbola tsy vita izany zavatra izany zay ngamba no anakatonatsika ny resaka tsena iny fotony hoe te hampiratra ny saitsika zay hoe zany daholo le zava-misy mahita sy maraka n'ireny zavatra rehetra ireny izy mampanolo-tsaina ary dia miezaka mipetraka mitoerany vahoaka mihitsy mahazo ny zavatra iainantsika dia ahafahana mamakafaka sy maneho an'ireny hevitra maro samy hafa ireny zay ny mahakasika ny resaka tsena Clémence Ararina maraparana ny fandarantsika fa adiny 2 sy 3 minitra teo eo zay ny arahana mbola resaka lalantsika sa resatsika kely angamba makasika ny lalana satria io koa zao isa mampikaikaiky afo zao ny orana eo ny fiakaran'ny rano izy mampikaikaiky any mponina fa ny mpampiasa lalana ihany koa zao le lalana efa ratsy zao iresaka natao madinitsika iresaka nakasinatsika iresaka nambopotsika iresaka ny amin'ny akatso intsika le lalana efa ratsy iaratsy vao mainka ho lasa piscine ozy izy ry zareo raha miresaka ny lalana any amin'ny RN6 iny no ny faharatsiny dia zao koa zany ny atao Antananarivo dia tena tsy hoe inona fa tena mino maromaro ntsika fa tsy maintsy mbola iratsy noho io zavatra efa hitantsika io ny lalana io ny zavatra mahavariana fotsiny tao anatin'ity resaka lalana ity ampahafantarintsika amponina satria androany moa zany zao gaga ianareo hoe tsy ny resaka politika mihitsy zay zany hoe tsy le tena politika fa resaka commune natokana iresahana satria dia tena hoe tsara resahantsika amponina mihitsy na manalelira faralany ny vaovao ihany koa makasika an'ity fitantanana ny tanàna Antananarivo ity dia raha miresaka n'ilay lalana teo ao dia nisy aloha zany lay hoe eritreritry ny commune hoe anamboatra ny lalana zay kosa aloha mandaingitsika raha ohatra ka hiteny hoe tsy nieritreritra mihitsy ny commune anamboatra ny lalana eritreritra izy anamboatra lalana aksa enina no nieritrreretiny amboarina fa tao anatin'izay aksa enina zay dia efa tsy tafiditra tao anatiny io resaka tao madinika io tiako tenenina zany dia hoe misy ny mety hoe eritreritra tany ambolohany azo vola zany avy amin'ny fond d'entretien routier na ny tahiro amin'ny fikojakojana ny lalana saingy tena hoe ninina ve tsy nampidirina tao anatiny zany ity atao madinika ity aleoko lavitra zany raha za manokana hevitro ity ny eritreritra hoe aleo nanamboatra lalana telo fotsiny satria nisy an'iny aksa rahasalama iny zao tafiditra tao anatiny mandalo amin'ny rahasalama nefa ny azy zao toy hoe zare zao le lalana simba amin'ity rahasalama ity mijery zay zany raha mihoatra amin'ity atao madinika ity aloha zany mieritreritra hoe lalana roa fotsiny namboarina fa mba atao atao madinika fa natao lalana be deabe le izy zao moa le volany fer votsitra satria hoe miantona daholo indray le izy dia atao madinika zany miahaka eo ihany ao anatin'izay nefa ny resaka atao madinika io efa nisy hetsika nataon'ny mponina lanja sora-baventy ny tabataba momba ny lalana io nisy inona moa ty ataontsika hoe nisy vahintsika koa teto naminalila faralahy fa menmenina momba ny lalana io dia atreto aloha zany dia mbola tsy ao anaty kajy mihitsy aloha satria zao raha niakatra tao anaty fandaharana tamin'ny fahitalavitra tsy miankina ny be ny tanàna dia mino fa niandry an'izay daholo ny mponina ny tao madinika hoe rovina mba mety hoe misy tetiandro ivoaka ve fa dia ny zavatra ny teneniny dia hoe dia niantona ny volan'ny fer dia tsy haiko
Miresaka an'izay moa ianao dia ohatry ny tsy arotry ny tsy teny satria tena zavatra hita vandravandra loatra le izy efa ndresahana foana ny ambopo tamina fahita lavitra rahavavy anankiray moa tena niakapofina mihitsy ny solombavam-bahoaka anankiray mpiaro ny fitondrana ny tena efa manamboatra fa ny zava-misy aloha dia tena ary izy miteny izany foana isaka miakatra amin'ny fandarana izy somary mampieritreritra ihany le filazana sy fanitritrihana ny hoe mandroso fa ianareo ny tsy mahita mandroso dia tena lasa ny saiko raha miverina kely fotsiny mijery andreo ataontsika hoe vahoaka tena farak'izay madinika Clémence Rariny hitanao iny lalana manoloana ny Anosy HGRA amin'iny voninkazo iny dia le ampovoany iny efa lasa hitoeran'olona amina trano sachet le izy mipetraka amin'iny efa mampangiry firy ny aina fa indrindra nahita ny rano miakatra omaly dia lasa velom-panontaniana be hoe makaiza moa zany reto no matory fa magaga nefa fa mbola misy maso mahita an'izany ho fandrosoana tsy fantatro aloha samy manana ny hamaritan'ilay fandrosoana tokoa ve dia miresaka an'izay tsika dia tsy maintsy ho resahako ty resaka lalana ty fa tena mampieritreritra be anahy hoe ny lalana miakatra avy eto amin'ny 119 Akatso hidina ho any amin'iny Akatso 1 Akatso 2 mivoaka any amin'ilay tanàna kely atao hoe Antsahimamy sy Ambolokandrina iny tena tsy hoe simba fa efa tsy pratikabla intsony efa nandeha nisy fotoana nandeha tamin'ny lalana makany Mananaravaratra fa mbola pira lavitra noho zany tena tsy azo ale na dia fiara tsy mataho-dalana ary no hitanao dia tena tsotsofony ianao vao tafavoaka ao Clémence Rariny ireny nanontany tenana hoe sa ve le izy ao anatin'ny faritry ny université ny tsika tia anazy kanefa lalana anankiray avy aty ambadika le mandalo amin'ny agro iny zao vita soma tsara mihitsy tsy misy olana dia eo zany mampieritreritra hoe ninona no atao dia ninona ny tsy atao resahako teo ihany koa moa ny hoe tao anatin'iny rano be deaibe izay nitondraka iny dia tena sady tsy azona leny tany Akatso ny tsy azona leny tany Ambatoroka fa dia tena rano sy rano atraizatraiza dia lasa ny saiko hoe indrana vola raiky amin'ny 500 tapitrisa euro isika anamboarana an'ilay téléphérique dia lasa saina hoe mavita 4 kilometatra amin'reto lalan-Antananarivo efa tsy hita hojerena rehefa tsy maintsy ho an'Antananarivo ihany le vola dia zao hoe sao dia mba le tena ampiasaina rangava tena ohatran'ny ironika be ilay situation raha toa hoe bataina amin'ny sarety ny olona trotroina noho ny ranom-potaka sy ny lalana tsy vita kanefa hiazakazaka amina andeha anidiny ery ambony ery dia raisiko indray le fiteninao hoe miaingo ambony skoko indrisy zay koa ngamba ny antsika manakatona ny fandarana efa lasa dia lasa ny fotoana Clémence Rariny ireny dia tenaina sy inona fa dia nitondra ataontsika hoe ampahana vali teny aloha an'ireo mponina izay tena niandry an'izay mahakasika an'ity resaka fiakarany hetra ity ny fandarantsika antenaina ihany koa fa dia nahafantarantsika zavatra maro mahakasika indrindra ny tanànan'Antananarivo ny adin'iray sy fefany ny raha antsika teto namana Lilira Faralahy manentana antsika trano foana tsy saraka aminay eto amin'ny fandarana Sahila zao anaraka tsy tapaka ny fandarana isaka ny alarobia alina tahaka izao izay averiko hoe arahanareo eto amin'ny fahitalavitra ny monjam-peo ary eny amin'ny tambajotra tserasera ihany koa ny laharatarobia moa efa diso fantatrareo loatra raha misy ny fanirianareo hiakatra atao anatin'ny fandarana dia misokatra amin'ny danadana ho anareo ny varavarana ho antsika rehetra zany izay liana sy mba maniry te aneo hevitra atao anatin'ny fandarana mariana trano fa maimaim-poana tanteraka ny fiakarana atao anaty fandarana so dia izay no mety mampisalasala dia izay no anakatonana ny fandarana anararoatra anao kompatanana kely ho andreo mpanaraka ny fandarana mangataka an'izany indrindra ho an'ny dadatoa Charles miantso foana dia mirary soa mankasitraka be deaibe amin'ny fifanohanana be deaibe koa ianareo namana ny ampitan-dranomasina tena efa manao rendez-vous manokana mihitsy mijery an'ity Sahila zao ity dia ankasitrahana kompatanana ho anareo izay miravavy mametraka ny mandram-piaona ho amin'ny fandarana manaraka indray tombo kilasy tomboky vavy